dia tonga soa tamin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé Canada indray ianao. Ny lohateny izay ho adiadintsika anio zany dia ny hoe ohatrany ahoana ny olona iray atao hoe toteny ary inona no tokony atao mba ahatongavana amin'izay hoe olona toteny izay. Ny olona toteny zany dia ny hoe olona betsaka izany ny makasitraka ny zavatra lazainy amin'ny fiarahamonina ary makasitraka azy. Sarotra dia sarotra ny ahatongavana amin'izay toerana izay ho an'ny olona zany izay mangetaeta ny ho tonga amin'izay toerana izay sy ny olona izay mahatsapa ny tenany fa ohatrany tsy dia tena toteny eo amin'ny fiarahamonina. Mbola betsaka zany ny zavatra izay tokony ezaka tokony ataony mba ahatongavany amin'izay toerana izay. Toteny be dia be zany ny fanontaniana mipetraka amin'izay hoe toteny izay. Toteny eo anivon'iza, eo anivon'ny fiarahamonina manao ahoana, amin'ny fotoana manao ahoana ary manoloana ny sokajin'olona ohatrany ahoana amin'ny toerana aiza. Izay zavatra izay zany mila fariparitana ny amin'ny hoe toteny satria io mivadibadika io. Mety ho toteny ianao ato amin'ny vondrombondron'olona ohatran'izao kanefa mety tsy misy mpiaina anao ato amin'ny vondron'olona ohatr'izao. Mety ho toteny ianao ankehitriny amin'ny zavatra izay teneninao satria betsaka ny mahita tombotsoa amin'ny zavatra teneninao amin'izao fotoana izao satria miteny ny zavatra izay tiany hoeno ngamba ianao zany amin'izao fotoana izao. Dia toteny ianao fa hoe rapitso mety mbola hitohy ve zay. Fanontaniana mipetraka daholo zany izay zavatra rehetra izay amin'ny fiarahamonina. Mety ho toteny ianao amin'ny vondrombondron'olona ohatran'izao nefa mety tsy misy mpiaina ianao ato amin'ny karazan'olona tahaka an'izao. Zay ilay mahasarotra ny hoe plasin'ny hoe toteny. Inona moa no katsahana amin'izany hoe toteny izany? Dia mikatsaka ny fitiavana, ny fankasitrahana eo amin'ny mpiarahamonina ka eo indrindra matsy no mahasarotra azy io satria araky ny efa niteneniko teo hoe mety ho toteny ianao androany, rapitso ianao mety tsy ho toteny intsony. Aiza marina ary izy zany. Ohatrany ahoana moa zany ny mety tokony ho ananan'ny olona izay atao hoe toteny amin'ny fiarahamonina. Maro dia maro zany ny hevitra mifamaofao zany ao ambadika io. Eo zany ny teny hoe rehefa misy vola, rehefa be vola ianao dia toteny amin'ny fiarahamonina. Mbola ho adiadintsika daholo maty zany ny momban'izay zavatra rehetrarehetra zay. Misy miteny koa zany hoe rehefa tsara tarehy sy tsara bika ianao dia toteny amin'ny fiarahamonina. Misy koa zany ny miteny hoe rehefa manam-pahaizana be diplôma be ianao dia toteny amin'ny fiarahamonina enoin'ny olona. Dia misy ihany koa zany ny hoe rehefa manao ny mety ianao amin'ny fiarahamonina, rehefa tsy manao adisoana mihitsy dia fa akasitrahan'ny olona zay. Misy indray zany ny miteny hoe raha ohatra kosa hoe be adalana be loatra kosa ianao amin'ny fiarahamonina dia
mampiena ny pointinao zay zavatra ka mety tsy ho toteny ianao eo amin'ny fiarahamonina. Mbola ho adiaditsika daholo zany tsy adiscuter. Misy indray zany ny hoe rehefa tena be fitiavana be nge ianao manampy ny olona rehetra manodidina anao, tsy misy mihitsy disadisa hoe mba hoe apetraka ao amin'ny fiarahamonina de akasitrahan'ny fiarahamonina ianao. Fomba fijery daholo zany izay zavatra rehetra izay. Rehefa tsy manam-bola nge ianao de tsy jerevan'ny olona, tsy henon'ny olona ny zavatra teneninao. Misy indray zany ny fomba fijery ohatran'izay. Rehefa mana-talenta ianao dia misy mihaino foana. Zay zany dia fomba fijeriny zanak'olombelona daholo zany ny amin'ny hoe mba ho indraindraina angambany amin'ny fiarahamonina, mba ho toteny miodikodinao daholo izany izay zavatra rehetra izay. Tsy mandiso an'izay ny tenako fa ao anatiny daholo zany ny critère ny hoe atoteny ny olona anankiray zany izay. Fa tsy zato isan-jato tompoko lahy sy tompoko vavy raha ho rasaintsika tsiraidray daholo zany izay critère rehetra teo zay dia tsy ampivelively atoteny olona iray eo amin'ny fiainana. Satria mila mahafantatra ny olona anankiray hoe aiza ary inona ny zavatra mahatoteny azy ary ny tiany atoteny azy. Samy hafa zay zavatra zay satria mety misy ray mpianakaviana toteny ao amin'ny vady aman-janany, mihaino azy daholo ny vady aman-janany, kanefa any amin'ny toeram-piasana izy ohatra zao dia maro-pakahala. Betsaka zany zavatra zany. Mety eo amin'ny fiarahamonina izy mety tsy de tena voavon'ny olona loatra. Ahoana ihany ary izy tsy zany. Misy olona koa nefa hoe toteny any amin'ny asany sy ny zavatra rehetra zay ataony any ivelany fa tsy toteny amin'ny vady aman-janany, indrindrandrindra koa zany misy zanany. Misy vehivavy tsy toteny amin'ny fiarahamonina fa toteny amin'ny vadiny. Ahoana ary zany zavatra rehetra izany. Inona ary zany any ao ambadika io zavatra io. Satria araka ny efa niteneniko teo de mivadibadika io. Vadibadika io tsy misy zany ny fahatokisantena zato isan-jato ny atoteny anao zany amin'ny sehatra rehetra. Zany hoe rehefa mahafantatra an'izay ianao zany aloha dia efa azo lazaina fa eo an-dalan'ny fandehananao amin'izay hoe mahatoteny izay. Satria miakina be dia be amin'ny ataontsika hoe zany hoe fanetretena. Misy ny fanetretena goavana ao anatin'ny olona iray izay toteny amin'ny fiarahamonina. Dia ny fahafantarany, ny forceny sy ny faiblesseny. Ka ahafahany mahafantatra hoe ato amin'ity sehatra anankiray ity, ato amin'ity fiarahamonina anankiray ity no mety atoteny ampisy olona iaino bebe kokoa. Fa ato amin'ity sehatra anankiray ity dia mety tsy de isy ny olona akasitraka ato ary ny iaino ato. Ka ny zava-misy zany amin'ny fiarahamonina dia misy ilay atao zany hoe karazan'olona izay manana fitokisantena be loatra
eo zany a nipetrahan'ilay hoe fanetretena izany hoe mieritreritra zany a io karazan'olona io fa ny sehatra rehetra zay misy amin'ny manodidina azy dia eritreretiny fa atoteny azy daholy. Eo zany a no mipetraka matetika ny fahadisom-panantenana sy ny erreur ka mahatonga ny atezerana any amin'ny olona anankiray nefa fanahoana ny tsy noenona kanefa ny tena fiheverako ny tenako de tena mba raitra ihany e fa satria hoe sady mba be diplôma kosa no hoe mba tsy de ratsy loatra amin'ny na ny bika na ny endrika zany ary dia mba mahomby ihany amin'ny resaka toy izao sy toy izao kanefa maninona rakoto tena tsy manana ninina tsy manana baoritra tsy manana inona nefa do misy mpiaina eo zany a nipetrahan'ny olana amitsika zanak'olombelona zany izay hoe fahafantarana ny hoe aiza marina no sehatra mety apisy pakasitrakahy visy dia visy zany a eto ambonin'ny tany ny olona izay a manana an'izay a karazana fahaizana na ny intuition zany hoe ato ny sehatra mety azahoako vahana bebe kokoa zany amin'izay hoe resaka fakatoavan'izay raha ohatra zany hoe izay a no zavatra tadiavinao zany amin'ny fiainana ary iza moa no tsy mba mieritreritra n'izay amin'ny fiainana fa saingy hoe ny fomba hatongavana amin'izay a no samy manany azy ary eo ihany koa ny tsy fahalalana ny hoe ahoana ny fomba hatongavako amin'ny sehatra anankiray a izay mety ho maro ny mpakasitrakahy dia avy amin'izay efa niteneniko teo zay hoe ny fanetretena ny fahafantaranao ny forcenao sy ny faiblessenao ary indrindra koa dia ny fanananao ny fitokisatena sy ny fakasitrahanao ny tenanao ny confiance en soi sy ny estime de soi zava-dehibe zay zavatra zay ka rehefa en harmonie ao aminao ao zany izay karazany zavatra rehetrarehetra izay dia manome ny onde positive any aminao dia reniny olona manodidina anao izay onde avy any aminao izay dia izay no misarika ny olona akasitraka anao amin'ny alalany hoe inona ny zavatra lazainao ny intéressé olona ve mahaliana olona ve ny zavatra lazainao ohatra ilainy ve ny zavatra teneninao ary tiany ve ny zavatra teneninao ianao tiany ve ny mijery anao tiany ve ny fomba fiteninao zany zavatra rehetrarehetra izany dia miodikodinao daholo ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe toteny sy ny hoe akasitrahan'ny olona ka ozy izy ianao hoe to sarotra izy zany satria to betsaka loatra ilay critère raha ataontsika zany hoe omentsika zany hoe chiffre 10 zany hoe 10 sur 10 ny hoe resaka
ataontsika eo top zany amin'izay hoe resaka toteny zay dia mba tokony zany ianao any amin'ny hoe manana ny critère any amin'ny hoe 8/10 izany ianao ao amin'io karazan-javatra izay ilanao ny fankatoavan'ny olona izay asa hoe mazava tsara amin'ny mpiaino ve ny zavatra tiako atongavana satria maro dia maro zany misehatra amin'ny fiainatsika olombelona izay hitadiavantsika amin'izay hoe toteny izay satria rehefa tsy toteny dia dikan'izay dia any anatin'ilay hoe voahilika matetika nefa mety ihany koa nefany mety eo amin'ny anelanelana ianao izany hoe tsy voahilika tanteraka fa ilay olona izay tsy mampiseho personnalité mihitsy zany eo amin'ny fiainana satria tsy teo ratsy tsy mampiseho mihitsy ny maha izy azy fa sao dia voahilika ireo anelanelany eo reo zany no matetika ny saramba-be-bahoaka anika zay ny mahatonga ny hoe vitsy dia vitsy zany ilay atao hoe toteny eo amin'ny fiarahamonina ka io misy zany ny hoe efa hatraminahakely azy mihitsy zany efa zavatra voajanahary ao aminy mihitsy zay hoe toteny zay izy misy zany amin'ny fiarahamonina mbola voakely mihitsy izy dia efa mahagaka ny olona rehetra manodidina azy ny zavatra lazainy efa hoana zaza fitotaona ve de mahatafavoaka n'izany frazy zany misy zany tompoko eto ambonin'ny tany misy indray nefany efa 20 taona dia mbola misy trompe foana amin'ny zavatra zay lazainy dia mbola voatery tsy maintsy miala tsiny inona ny antony dia ny hoe ao ihany koa ilay hoe tempérament voajanahary ao amintsika olombelona dia misy ny atao hoe olona primaire dia misy ny olona atao hoe secondaire ny olona primaire zany dia ilay olona hoe matetika izy zany efa tempérament ao aminy io tsy mieritreritra zany izy raha vao hoe mahita toe-javatra anankiray fa tonga de milaza ny heviny sy ny fahitany ny zavatra anankiray io zany tsy misy mihitsy zany hoe resaka hoe mieritreritra izy sao de tsy mety zao zavatra teneniko zao sao de mandratra olona zao sao de atonga ennui aty amiko aty zany hoe fanelingelenana ny mpiaramonina zao zavatra teneniko zao ny primaire zany izy tonga de miteny ny heviny rehefa avy eo izy zany vao mahita ay tena tsy mety lay zavatra niteneniko dia voatery miala tsiny foana zany ireo karazan'olona ireo ny secondaire indray zany dia ninona zany zavatra mitranga eo dia tsy milaza ny heviny izy fa mbola mieritreritra zany izy ahomy ny zavatra iny ohatra zavatra mitranga tandroany atoandro dia amin'ny arivany iny izy mbola mieritreritra n'iny zavatra iny hoe fa ahoana ny tena fandehany iny fa inona ny tena adin'iny raha namana nanompa iny zany izy zany tsy tonga de namaly andranamana nanompa fa mbola mieritreritra izy zany ahoana ny tena fandehany iny dia mijanona any anatin'ny eritreriny any iny zavatra iny de raha namana ilay nanompa zany mieritreritra hoe fa vita iny zavatra iny fa andrasy fa andrasany amin'ny torona ianao ilay nanompa zay vao taitra hoe fa ahoana izy ty tsy tadidinao angany nanompanao ahy iny zay ny secondaire zay ka ireo karazana tempérament anankiroa reo zany dia tempérament izay hoe samy misy ny mahatsara azy samy misy ny maharatsy azy na
hoe eo amin'ny resaka fahasalamana zany, fahasalaman'ny saina, ny vatana sy ny fanahy, de samy manana daholy ny maharatsy azy sy ny mahatsara azy zany ireo tempérament ireo. Fa ny matetika zany amin'ireo olona zay atao hoe toteny dia manana ny équilibre amin'izy ireo izy zany hoe sady primaire izy no secondaire, izany hoe olona afaka miazira aingana zany izy, mandray fanapahan-kevitra aingana raha fa misy zany ny toejavatra zay miseho, nefa izy ihany koa olona mandinika ihany koa zany amin'ny fiainana. Ireo karazan'olona ireo zany no matetika ilay atao hoe toteny, ary matetika ireo no manjary leader. Ka raha ohatra ka ireo karazan'olona ireo koa mahafantatra tsara hoe ato ny zavatra mety atoteny ahy bebe kokoa, ampispiaino ahy bebe kokoa, de izay lay tena atao hoe leader mahay. Fa matetika misy trompé koa ny zanak'olombelona amin'izay zavatra zay, hoe ato ny tokony atoteny azy kokoa, izany hoe ao amin'izay zavatra misy manana ny talenta bebe kokoa no mety atoteny azy, kanefa toa aty amin'le malazalaza, atony no tao malazalaza raha miditra ato amin'ity sehatra anankiray ity, nefa hoe sehatra tsy de tena nananao talenta loatra, ary sehatra tsy de tena nananao traikefa, dia eo anao lay ataontsika hoe raisy-potsiny, satria betsaka ny zavatra mamirapiratra ivelany izay neritreretinao, fa atoteny anao amin'ny sehatra anankiray. Dia eo ny fananam-bola ohatra, nefa tadidio fa ny olona manodidina anao koa izay mitsara anao, tadidio tsara zay, tadidio tsara zay tompoko. Ny olona rehetra manodidina anao io dia miaino ary mitsara anao ary manome point, na de tsy miteny azy izy, anao any anatin'ny lohany any eny ara fa na io zanakao io dia mitsara anao isan'andro ary dia manome point anao. Ka sao dia ho diso fanantenana rehefa ny aoriana, fa tsy arakaraky ny vokatra nandrasana ilay zaza rehefa avy eo. Fa ahoana kanefa zato tena nanao an'izao, nanome an'ity, nanome an'ry, nandefa fananarana foana teo ambony latabatra, nandefa azy foana nitondra azy ny vavaka. Ahoana ary izy ty fa tena tsy amin'ny tena ilana azy lay ankizy. Iny zany hoe karazana réponse amin'ilay hoe point nomeny anao hatramin'izay, asehony amin'izay. Mety betsaka ny fomba anehoany azy koa rehefa lehibe izy, na mbola ao an-trano dia ny révolte, ny zaza-pamalivaly ray aman-dreny. Matetika rehefa mamalivaly ray aman-dreny le zaza de zaza tala, zaza maditra, zaza tsy valina, tonga de zay zany hoe ao anatin'ny sain'ny ray aman-dreny. Fa vitsy ny ray aman-dreny zany zay manadiady hoe inona no mahatonga ny zanako anana an'ity toetra fanoheran'ity, sao dia mba misy zavatra avy ety amiko mahatonga azy hanana an'izay toetra manohitra zay. Vitsy dia vitsy zany ny mieritreritra an'izay, fa mbola le ao anatin'ny toe-tsaina hoe ny ray aman-dreny fanaja, ny ray aman-dreny dia tsy famaly, ny ray aman-dreny dia marina daholo ny zavatra zay lazainy.
vola betsaka zany izay toetsaina izay ka mahatonga ny fahadisom-panantenana rehefa teorina tsetsasetsa tsy aritra ny miresaka en détail amin'ny atsipiriany zany ny zavatra ohatran'izany amin'ny fiainana satria besaka izany ny hoe matoky tena be fahatany kanefa de efa mizarako vola daholy ny olona rehetrarehetra teo amin'ny manodidina kanefa tao reko fa tao tsy tia ary tsy makasitraka azy zava-mety misy de ny hoe ilainy ny vola avy any aminao de mody nakasitraka ny zavatra rehetra zay nilazainao izy sy ny zavatra rehetra izay ataonao na de hitan'izao fa hoe konery daholy ny zavatra lazainao sy ny zavatra ataonao dia ilay vola any aminao zany no nahatonga anao ohatriny hoe toteny zay keny hoe ohatriny hoe mila fantatsitsika daholy zany zavatra rehetrarehetra izany fa rehefa tsy nahatolotolotra tsony ianao dia nanjary tsy toteny be deabe ny zavatra isehoany zany zavatra rehetrarehetra izany raha ohatra ianao ka hoe ny zavatra mamirapiratra aty ivelany raha matoa ohatra ny atsaram-bikanao sy ny atsara-tarehinao zany no nampiasainao foana zany tamin'ny tokantranonao fa tsy nisy ny atsara toetra sy ny atsara-panahy sy ny akinga-tsay izay nampiasainao tao amin'ny tokantranonao dia nilefaka angabarangah satria mahababy dia mahababy azy ny bika amanendrika azy fa gakakaby ianao fa rehefa nanomboka ny alefy zany ireo karazan-javatra ireo tao aminao dia nanjary toyny tsy misy ianao satria miankina tamin'izay ihany zany ny nahatoteny ianao tao amin'ilay fiarahana tadide tsara zay zavatra zay ny fehin'izay zavatra rehetrarehetra izay dia ny hoe fahaizanao mitaiza ny tenanao ny fahaizanao mandinika ny fahaizanao maka mikarazana information rehetra amin'ny fombafomba fifandraisana amin'ny maha-olombelona ny fandinianao ny olona manodidina anao rehetra sy ny toetrany inona koa ny zavatra ilaina tsy azo adinoana zay zavatra zay satria lalàna ny fiainana zay dia eo ihany koa ny fanetretena araky ny efa naverimberiko teto foana raha ohatra ka misy ho karazan'olona ohatra mirejete anao tsy azo azo ny ohatra ny fomba fiteninao tsy azo azo ny ianao de manana fanetretena ny amin'ny hoe mandiny tena ary maka amin'ny atsipiriany hoe inona no mety antony ilay rejety raha tsapanao kosa fa hoe alako bika tsy tiako tarehy fotsiny manana fanetretena hoe zay zany le izy kanefa ianao tsy tokony anambany ny tenanao tsy tokony anambany ny hevitrao hoe raha ohatra ka tena hoe atokisanao zato isan-jato fa nety ny zavatra nilazainao atokisanao zato isan-jato fa nety ny fihetsikao dia aza manambany tena fa raha ohatra kosa ka hitanao fa hoe misy tsy nety kosa ny zavatra nilazaiko izay nahatezitra olona dia
ianao ihany no tokony izany anao an'izay karazana feedback izay amin'ny zavatra zay nolazainao mety nanahirakiran'olona zay akory tsy midika hoe de izay mahafinaritra ny olona rehetra no lazaina satria eo koa no mipetraka ilay atao personnalité rehefa raha masabomagy ianao zany izay mahafinaritra ny olona rehetra ny zavatra lazainao dia ho ao anatin'ny karazan'ny hoe rehefa lany mamy dia ary amin'ny karazan'ny voahilika amin'izay ianao rehefa avy ao ohatran'izany ohatra izay resiko eo amin'ny firenena maro dia maro ny teo président de la république kanefa ny talenta nanany ohatra dia eo amin'ny resaka marketing eo amin'ny resaka varotra fa saingy malazalaza kokoa ngamba ny président de la république na misy nanjisindrisika koa hoe tena to tsara raha ohatra ianao no lasa président nefa tsy fantatra daholy zay tena ao anatin'ny eritreritry ny manodidina izay nandrisika mety ny tombontsoa fotsiny ny tadiaviny aminao ny hoe isikotra ny volanao na azo toerana ohatran'izao sy ohatran'izao rehefa mametraka anao eo izay zany tompoky lahy sy tompoky vavy de ianao ihany no mahafantatra an'izay ary ny toteny voalohany indrindra dia ny toteny amin'ny tenanao aloha amin'ny fotsy miakatra ianao ve makatoa ny tenanao izay vao iatefa any amin'ny manodidina ilay zavatra zay ary io zavatra io ny tena secret voalohany indrindra eo amin'ny hoe olona toteny dia ilay olona izay alaise rehefa miteny alaise amin'ny zavatra teneniny ary alaise amin'ny toerana izay andehanany rehetrarehetra tsy afaka akory hoe ho toteny eran'io ianao zay zany nipetrahan'ny hoe fanetretena fa raha teo toteny amin'ny toerana rehetra zay andehananao ianao dia ny fanananao aloha zany ny onde positif ao aminao ary ny fanananao ny fitokisan-tenanao zany zavatra teneniko zany ve mitombony io zany nipetrahan'ilay hoe personnalité sady secondaire no primaire